Ry avana malarisao amin'ny tompo tafahonety isika amin'ny dia alahady sy amin'ny 20 oktobra taona 2022 ity ary isotra sy ideran'Andriamanitra ny amin'ny malahady ihany koa ny réformation ity alahady ity. Leo mantsika ny salamo fahazato no iarahantsika amin'ny dera sy misaotra an'Andriamanitra fa andeha hiaritsangana arsika rehetra isotra sy idera azy. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy to amintsika. Amen. Iaraka amaky ny salamo fahazato isika manao hoe: mioby ho an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah ny fifaliana, mankanesy eo anatreny amin'ny fiompiana. Aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy dia olony sy olo-fiainana, mihiry eo amin'ny vavatany amin'ny fisaorana, eo aikanjany amin'ny fiderana. Misaona azy mangarazany anarana, fa tsara Jehovah mangazay mandramana, ary miato ny taranaka faramanimby ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 7:100 ny andiny voalohany sy fahatelo io hiraitsika izao. Ataon'Andriamanitra ny isotranao sy ideranao ny amin'ny fahatsaranao sy ny fitiavanao indrindra ny famindramponao izay avoazanao isamaraina ka matozao anay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitantananao nandritra izay herinandro izay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fombanao ihany koa, nanomezanao ny anjara sahaza rehetra tamin'izay rehetra nataonay. Misaotra Tompo ny amin'ny zavatra rehetra na ny tsara enina izay ratsy mety nitranga ihany koa avelanao hitranga amin'ny fiainanay. Mankasitraka Andriamanitra ny amin'ny fiombonanay ao anatin'izao fanompoana tanterana izao. Atotranao ny dera, ny haja, ny saotra sy ny voninahitra, vaoaka ny fiadananao ny fahasoavanao kosa ho aminay rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Miara-mipetraka ny fiangonana. Amin'izao lahatamarana izao dia manana ny sitrapony ambarany amintsika Andriamanitra. Aorianan'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia hiara-iompona mivavaka fifonana isika, ary aorianan'ny vavaka fifonana vao manao ny hira fa 700 andininy voalohany ihany amin'ny feony fanao ny sampana fifoazana azy. Aoka inotsika tsara ary hoetretretsika izao tena manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao.
Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety atao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sositra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fankasitrahana eo amin'ny tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamofo izy. Amen. Fa sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha ny Ry havana malala, andeha anatona ny tompo isika. Anetroteny atrehany, hiara-iombona amin'izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io dia misaotra indrindra ny amin'ny sitraponao, kanefa dia mahatsiaro ny tsy fantanterahanay izay satria olombelona ihany tokoa. Raha nilaza taminay ny sitraponao, ny amin'ny anjara toerany tsirairay avy ao anatin'ny fianakaviana sy ny tokantrano, manomboka amin'ny lehilahy, ny vehivavy, eny ray aman-dreny, indrindra ihany koa ny zanaka. Tompo, menatra eo anatrehanao zahay. Raha milaza aminay ny teninao fa ny lehilahy dia tokony ho tia ny vadiny, ny vehivavy tokony hanaiky ny vadiny tahaka ny mety ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Misy taona nefa izay Tompo tsy mahatanteraka izany. Na ny maneho fitiavana, maneho ny fanekena sy ny fananjana ihany koa eo amin'ny mahampivady. Amin'ny maray aman-dreny ihany koa Tompo, hifonana aminao. Ny amin'ny tsy fahatanterahanay, ny amin'izay fitiazana sy ny fanabeazana tokony ataonay ray aman-dreny, amin'ny mahasolo teninao Andriamanitra anay, eo anoloan'ny zanaka. Fa eo indrindra ihany koa Tompo, izay rehetra zanaka mahatsiaro tsy tanteraka eo anoloan'izany sitraponao izany. Misy fotoana tsy aza rovanay fa ireo ray aman-drenina ireo dia tena solo-tenanao Andriamanitra. Ka izay rehetra ataonay amin'ireo dia tahaka ny ataonay aminao Andriamanitra ihany koa. Mifony izay Andriamanitra, indrindra eo alohan'ny fifandraisana izay miaratsy mandrakariva ao anatin'ny fiainam-pianakaviana, na ny fifandraisan'ny mpivady, fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, eny hatramin'ny mpiray-tam-po ihany koa aza. Tompo, manaiky izay olombelona mpanota, tokony hifankatia, lasa mifankahala, mifanaratsy nefa samy ao an-trano ihany. Tompo malalo, mifony izay. Mangata-pamelana aminao ary mety tsy izany ihany, fa ianao mahita ihany koa izay rehetra nataonay sy noteneninay, hifonana aminao Andriamanitra. Koa dia nohonay Tompo, nohony aminao Jesosy Kristy izay efa nandatsaka ny ranao, nafoy ny ainao eo amin'ny hazo fijaliana, dia mbola hamelana ianao. Ka dia indreto izay Tompo miverina aminao satria zanakao. Koa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra ivavahantsika ry havako dia Andriamanitra fitiavana, rehefa miverina amintsika raisiny mandrakariva. Koa andeha hiary hitsangana isika, andray ny teny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra ho antsika. Hiary hitsangana ny fiangonana. Aoriana izao teny famelan-keloka izao dia ny hira fanampiny fahafito ny andinin'ny faharoa no hirantsika, ary aorianan'izany hira izany dia ny fanekem-pinoana apôstôlika no iombonantsika
rehetra. Zao no ambaran'ny tompo zay mandray ny tengo ka mino zay naniraka any manana fiainana mandrakizay ka tsy hoelony. Fa toy zao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanambarana fa voavelany alikaro ny anaran'ny masina. Aleloia, mideran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona zay voavelany ny elo, tsy voatsara ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova elo, ary tsy misy fitaka ny fananana. Amen. Ary ampimbona ny feontsika isika anambarana ny fonoantsika zay imbonantsika amin'ireo kristianina manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalina tompona Kristy zay nitotonona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Kristy izalana napaka boarokolako mirona tamin'ny hazo matika nalivy nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra teraka van'Andriamanitra raitsy avy any iveny tsara mvelona sy ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana olona masina famelan-kely fitsangana ny tenana maty ary ny fiainana manakizay. Miara-mipetraka ny fiangonana. Izao sika ry havako dia tonga amin'ny fotoana amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny tsanganan'ireo hitarika antsika mivavaka ary hamaka misesy ny teny soratra masina dia ho iraintsika ny hira fa 770 andininy voalohany iady. Iary vavaka tsika tompoko
misaotra anao zay ry Andriamanitra ray masina, misaotra amin'ny fotoana izay omenao ary mbola misaotra anao ihany koa mbola afaka hamaky sy handreny teninao, mangataka ny fanahinao masina mba hitoetra ty anatinay na ho an'ny mpamaky ny teninao ny mpanomponao izay tondra ny afatrao, indrindra reto vahoakanao izay miandrandra ny teny avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ianona sy hamakiana ny teny soratra masina tsika ry havana. Vaky teny voalohany dia ao amin'ny boky testamenta taloha, boky ny Jeremia mpaminany. Jeremia mpaminany toko 20, raisitsika miandiny voalohany ka hatramin'ny 20. Jeremia mpaminany toko 20, raisitsika miandiny voalohany ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony hamakiana izany. Izao ny teny tonga tamin'i Jehova avy tamin'ny izao ny teny tonga tamin'i Jerusalema avy tamin'i Jehova. Mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga, ary ihany mampandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho, ary indro nanao ny asany tao amin'ny ankodilana fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony, arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy, dia ataony vilany hafa indray, arak'izay tian'izy mpanefy tanimanga anaovana azy. Dia tonga tamiko ny teny Jehova hoe, moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity vao? Ry taranak'Israely, hoy Jehova, indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy. Dia toy izany ianareo ho an-tanako ry taranak'Israely. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy ajerako ary arovako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena teneniko izany, dia nenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa aho dia milaza firenena sy fanjakana, ahoriko sy amboleko. Nefa raha nanao izay ratsy eo masoko izy ka tsy meny feoko, dia anenenako kosa ny soa izay nolazaiko hanaovako azy. Koa amin'izany lazao amin'ny Joda sy amin'ny mponina eto Jerosalema hoe, izao no lazain'i Jehova, indro izao mamorona loza hiatra aminareo, ary mihevitra izay hamelezako anareo, koa samy miala amin'ny lalan'ny ratsy avy ianareo, ary atao tsara ny lalanareo sy ny ataonareo. Nefa hoy ireo, kivy izahay izany, fa raha mbola naraka ny hevitry ihany izay eny samy hanao arak'izay ditry ny foratsinay avy izahay rehetra. Amen. Hotohizana ny vaky teny ao amin'ny testamenta vaovao, filaza-tsara ny Jesosy Kristy araka ny Marka. Marka toko 7, andininy 7:30 hatramin'ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jaona taminy, mpampianatro, nahita olona anankiray namoaka demoni tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay izy satria tsy nanaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy, fa tsy misy olona izay hanao asa lehibe amin'ny anarako ka teny ratsy ahy vetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika. Fa na iza ny manome anareo rano eran'ny kapoaka hosotroanareo, satria any Kristy ianareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Ary na iza ny mahatafy tohina na iray aza amin'ireo madinika mino ahy ireo, dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosoam-bary ny voziny ka atsipy ao anaty ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitohina anao, tapaho izy. Fa tsara ho anao ny hiditra kile maina any amin'ny fiainana, noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo, dia any amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitohina anao, tapaho izy,
fa tsara ho anao ny hiditra mandringa any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa arina any amin'ny elo. Ary ranomasonao ny manafitohina anao, esory aly izy, fa tsara ho anao ny hiditra tokamaso amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa arina any amin'ny elo. Any ny kakany tsy maty ary ny afo tsy vonoina. Fa samy voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no entinareo mampody ny tsirony? Aoka isy sira ao anatinareo, ka mihavana tsara ianareo. Hofaranana ny vaky teny ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Roma. Epistily ho an'ny Romanina 7:20, 9:1 hatramin'ny 4:11 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tokony ianao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao nonoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa ako ariantsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny tamin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Fa hitafy Jesosy Kristy Tompo ary aza mihay ny amin'ny nofo ahatateraka ny filany. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamarinana. Hoiraintsika eo am-pisanganana izao ny hira fanampin'ny 10, andinin'ny 2, mialohan'ny andraisantsika ny afatr'Andriamanitra ary hitsangana ny fiangonana.
afaka mipetraka ianareo ry hafa. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho ampitonona ao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy Kristy amintsika. Amen. Amin'ity alady ity ry havako no amarana antsika ny nandiniana ny lohahevitra ny hoe aorena ao amin'ny tompo ny fianakaviana, ary dia amehezana izay rehetra ny fampizarana tao anatin'izay iray volana izay dia ny bokin'ny Romanina 7:12 ny 7:4 no akatsika ny afatra amin'ity anio ity. Ndeha raha tsika rehetra mamaky izany 7:12 amin'ny bokin'ny Romanina 7:12 izany. Romanina 7:12 7:4 raha tsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Tao anatin'izay rehetra ry havako, nambara mandrakariva ny aminy hoe raha tena iorina marina ny atao hoe fiainam-pianakaviana dia tsy maintsy mifototra ao amin'ny Jesosy Kristy, mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra no mampianatra ny amin'ny fitiavana, ary miorina ao anatin'izay fitiavana izay tokoa ny fiainam-pianakaviana manomboka amin'ny mpivady miampitatra any amin'ny taranaka izany. Tsaroantsika ihany koa ny fampianarana fa ny fanambadiana dia Andriamanitra no nanorina azy, ary izy nanamboatra azy, izy no manorina azy. Noho izany rehefa misy ny olana, raha misy zava-tsatra sedrainy zany atao hoe fanambadiana izany, dia mila miverina amin'ilay mpanorina sy nanamboatra azy, dia amin'ilay fitiavana izay nampiraisin'Andriamanitra azy, na ny mpivady efatra amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa aza ao anatin'ny fifandraisana ao anatin'izay ankonana izay. Raha miteny ny soratra masina hoe fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany, dia mila fianakaviana miorina ka mitafy an Jesosy Kristy ny teny soratra masina. Mila fianakaviana miorina sy mitafy an Jesosy Kristy ny teny soratra masina. Ohatry ny ahoana ary zany fianakaviana mitafy an Jesosy Kristy izany. Zavatra roa no ifampizarana amintsika ry havana amin'ity anio ity. Zany hoe fianakaviana mitafy an Jesosy Kristy izany, dia ny voalohany dia mitafy ny teniny. Fianakaviana mitafy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe amin'ny zavatra rehetra iaina ny fianakaviana sy ny tokantrano anankiray io dia ny tenin'Andriamanitra anisan'ny fitafiana, tsy maintsy tafiana mba hatomomany sy hantanteraka ny fiainam-pianakaviana. Miverina amin'ny fianakaviana tsika, ina moa ilay atao fianakaviana? Dia dada sy neny miampy ny ankizy. Izay ny fototra ny fianakaviana. Fototra voalohany ary dia ny ray aman-dreny, dia ny mpivady izany. Ohatry ny ahoana ny mpivady rehefa mitafy ny tenin'Andriamanitra, dia miverina amin'ny tenin'Andriamanitra hatrantsika ry havako, na hatramin'izay mety nanomboana sy nanamboarana an'Andriamanitra ny atao hoe fanambadiana, nampiraisy ny atao hoe lahy sy vavy, fa tsisy afaka ohatr'izay koa nefa ry havako malala. Ambarany teny soratra masina, tsisy ny lahy sy lahy sy ny vavy sy vavy na dia efa mitsoka eran'izao tontolo izao hatraty a Madagasikara, na dia tsy miseho mivantana azy. Izany hoe fanambadian'ny lahy samy lahy, fanambadian'ny vavy samy vavy izany. Ny ambaran'ny soratra masina ary nanamboaran'Andriamanitra ny atao hoe fiainam-pianakaviana dia lehilahy sy vehivavy. Ary rehefa miverina sy mitafy amin'ny tenin'Andriamanitra ny mpivady, dia mila miverina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ilay fitiavan'Andriamanitra, nampiraisin'Andriamanitra ny atao hoe mpivady ho tena iray ao amin'Andriamanitra. Noho izany dia mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra mba hitafy tsara ny tenin'Andriamanitra. Ny lehilahy dia natao hity ny vadiny, izany nambaran'ny soratra masina. Noho izany ny lehilahy raha mitafy ny tenin'Andriamanitra dia mahatsiaro tsara ny aminao rehefa mitafy ny tenin'Andriamanitra dia izay tenin'Andriamanitra izay no mitona sy mibay koa amin'ny fifandraisako amin'ny vadiko. Mila maneho fitiavana mandrakariva, mila lohany amin'ny zavatra rehetra ny lehilahy, indrindra n'izany faneho-pitiavana izany indraindray, ary ny zava-misy iainana matetika toy izao any amin'ilay fahadisoana hoe iza ny diso, iza ny marina no mahamaika. Fa ny tokony ho izy ny tenin'Andriamanitra no mahamaika. Raha misy zavatra
iadivana, tsy tovizan-kevitra, ahoana ho ny tenin'Andriamanitra? Afaka mifampiresaka, mifampihaino tsara ve ny mpivady? Efa ireny ny tenin'Andriamanitra. Mila maneho fitiavana ny lehilahy, mila maneho fanekena ny vady, ny vehivavy. Ny vehivavy dia natao anaiky ny vady nitahaka ny anekena ny tompo, ary ny lehilahy dia ity ny vady nitahaka ny itiavan'ny Kristy ny fiangonana. Raha miverina ny tenin'Andriamanitra dia izany ny fototra riavako malala. Ary miresaka fanambadiana isika, tsy azo tonoana ny nanamboaran'Andriamanitra ny fanambadiana, ary ampitaina indrindra amin'ny taranaka, indrindra isika tanora mieritreritra ny roso amin'izany atao fanambadiana izany. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava hoe ny lehilahy na ny vehivavy, satria ny lehilahy moa izany ny foronina mialoha, dia izay mahatonga hoe ary ny lehilahy dia andao ny ray sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany ireo. Izany ny lalam-piainana ny soritan'Andriamanitra tokony andehanana miditra ao anatin'ny fanambadiana. No ny rivotra mitsoka ny fiainana ankehitriny dia betsaka ny tsy mandeha amin'izany lalan'izany intsony. Izay le mitafy ny tenin'Andriamanitra, mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, ary dia iomanana dia ny any amin'ny fahatanorana ny idirana, satria izany no anisan'ny mety ho lesika, anefa sady anjara didi ny fiangonana nanomana ny tanora hoe ohatry ny ahoana rehefa hiditra ao amin'ny tokantrano. Fa tsy hoe rehefa tafiditra ao dia mitady lalana indray ivoahana araka izany. Mila mitafy ny tenin'Andriamanitra ny mpivady raha tiana hatra ny tokantrano ary tiana hateza ihany koa, ary izany maneho ny tenin'Andriamanitra no milaza fa ny fitiavana dia maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana mino ny zavatra rehetra, ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Tena izany tokoa ve? Izany ny fanirian'Andriamanitra, fa rehefa miaina ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka ao anatin'ny tokantrano sy ny fanambadiana izany. Ilaina faharetana ny fanambadiana. Ohatry ny ahoana nefa rehefa mijery ny fiainam-panambadiana eto amin'ity izao tontolo izao ity, efa tsy hita intsony izany faharetana izany. Hoe mila miara-miaritra. Ava misy teny ny misy kely ny tsy fahampiana, na ara-pitaovana, ara-bola sy ny zavatra maro samihafa, dia efa mitady lalana hitsoahana ny sasany. Izany zava-misy tsy manana faharetana, indrindrindrindra moa alohan'ilay olona izay nanaovana fanekena, izay nilokalokanao tanam-piandohana fa tsisy afa-tsy ianao no tiako, ary ho tiaviko mandra-piaraka ny fofinaiko. Ny zavatra mitranga dia izao ny aminy hoe efa misy fahalemena, misy fahadisoana io vady io na io olo-tiana io. Dia mibetsaka ny tsy maharitra mitondra, mibetsaka ny tsy maharitra miara-mitondra ilay fahalemen'ny vady. Teny Soatra Masina dia mazava rehefa mitafy ny tenin'Andriamanitra isika dia mahalala tsara ny aminy hoe tena iray ny mpivady. Noho izany izay ataoko amin'io vady io dia ataoko amin'ny tenako ihany. Mila tsaroana ary mila iverenana izany tenin'Andriamanitra izany, mila mitafy ny tenin'Andriamanitra. Raha vao tsy mitafy ny tenin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra fotsiny milaza manao hoe ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Dia tonga dia ny fanontaniantsika no mipetraka ny aminy hoe izay ataon'io vadiko io ve izany dia tsy maintsy andeferako daholo. Raha mahaza amin'ny fanontaniana izany tsika ry havako dia mitodika any amin'Andriamanitra tsika. Moa ve raha manao tokoa tsika ary zavatra rehetra ataontsika dia mandefitra foana ve Andriamanitra? Noho ny fitiavany dia mandefitra tokoa izy, ary mbola manantena sy mino izy fa mbola iovy sika ry havako, ary hibebaka amin'izay tsy mety ataontsika. Dia izany koa ny tafintsika ary ianarantsika, na dia tsy Andriamanitra isika eo anoloan'ilay olombelona izay nomen'Andriamanitra antsika noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Noho ny fitiavana ho azy vitanao ny mandefitra ny amin'izay mety fahalemena sy ny fahadisoana izay mety vitany vadinao. Izany ry havako ny atao hoe mpivady mitafy ny tenin'Andriamanitra. Raha eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ahoana ny tenin'Andriamanitra? Mazava tsara ny sitrapon'Andriamanitra teo hoe ny ray aman-dreny dia mila mitaiza manabe, ary raha misy aza ny famaizana sy ny fananarana dia araka ny tenin'Andriamanitra. Izany mila ray aman-dreny manana ny toetra n'Andriamanitra, manahaka ny tenin'Andriamanitra rehefa manafay atsika zanany izy. Toetr'izany koa ny zanaka mila fanajana eo anatrehan'ny ray aman-dreny, fa firifiry nefa amin'ny andro ankehitriny ny zanaka tsy manaja ray aman-dreny izany intsony. Isantsika fa na ny fampiarabana ara vitsy ny mahavita miarapa ny ray aman-dreny na andavanandro-piainana, fa indrindra moa amina tonotono
anankiray zay tokony hiarabana an'izany ray aman-dreny zany. Be dehibe rehefa tafita ny zanaka dia adino ary tsy rarahina intsony ary ny ray aman-dreny. Misy antony be dehibe tokoa zany fa anisan'ny fototra dia ny tsy fananany zanaka, ny tsy fananany ray aman-dreny koa manana didy amin'izany na ny ray aman-dreny na ny zanaka. Misy taona araka ny tenin'Andriamanitra, amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny ray aman-dreny, izay ataon'ny ray aman-dreny ihany miampita makany amin'ny zanaka. Dia mila fitandremana izany ry havako malala ao anatin'izay fifandraisana hoe mila mpivady, mila ray aman-dreny sy zanaka mitafy ny tenin'Andriamanitra. Izay ny tapany voalohany amin'ny hoe hitafio Jesosy Kristy, mila fianakaviana mitafy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia izao, mila fianakaviana miorina ary mitafy ny toetra an'Andriamanitra. Ilay voalohany dia mila mitafy ny tenin'Andriamanitra, ny faharoa dia mila mitafy ny toetra an'Andriamanitra raha tiana hiorina izany fiainam-pianakaviana izany. Ohatry ny ahoana indray ary raha mitafy ny toetra an'Andriamanitra. Ny tsotra indrindra dia izao, mila mamantatra hoe inona ny toetra an'Andriamanitra fantatro dia ianarako. Mila mahay mamantatra izany ohatry ny ahoana tokoa io Andriamanitra io amin'ny fifandraisany amintsika, amin'ny fankazarany amintsika, amin'ny fananarana sy ny fampaherezany antsika. Dia izay no hifandraisantsika ihany koa amin'ny olombelona tahaka antsika. Dia havako. Jesosy Kristy mifototry ny fiainantsika. Raha tsy Jesosy Kristy tsy hanana izany fanantenana ny amin'ny famonjena izany tsika ry havako. Noho izany dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Ino ary ohatry ny ahoana no fahafantaranao an Jesosy Kristy? Jesosy Kristy manahoana no fantatrao ary izay no hoentinao ao anatin'ny tokantranonao na amin'ny fifandraisan'ny sampivady na amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Izay mantsy ilay fianakaviana resahantsika eto. Ilaza ohatra vitsivitsy ankoatran'izay mety efa fantatrareo ary anisan'ny fototra ihany koa ao anatin'ny fifandraisana, fototra ao anatin'ny fampiorenana izany hoe fiainam-pianakaviana izany. Resaka tenin'Andriamanitra isika teo am-boalohany teo. Ity faharoa ity dia tena ilay toetra an'Andriamanitra mihitsy ary ny ambaran'ny soratra masina ihany moa izany no milaza an'izany atao hoe toetra an'Andriamanitra izany. Toetran'i Jesosy Kristy, raha mijery an'i Jesosy Kristy, mijery ny hazo fijaliana ianao, anisan'ny voalohany amin'izany ny fitiavana. Raha tsy nanam-pitiavana ny tompo, tsy nanaiky ny hiraky ny rainy na ny tenin'ny rainy hoe mandehana ianao fa ratsy ianao tsy havita hamonjy ireo olombelona ireo. Raha ny fahotana ataon'ireo olombelona ireo tsisy afa-tsy ianao afaka hamonjy azy. Fitiavana. Raha mijery an'i Jesosy Kristy, mijery ny hazo fijaliana dia fitiavana. Manahoana azy raha mitafy an'izany fitiavana izany tokoa, satria izay anisan'ny toetra an'Andriamanitra ary toetra izay ampitainy amintsika ihany koa. Araka ny teneniny hoe fitiavana mandrakizay hitiavako anao. Manahoana ny fiainam-pitiavana na ny fitafiana izany fitiavana izany dia manomboka amin'ny mpivady ihany ilay fototra voalohany n'Andriamanitra ny fianakaviana. Manahoana ny faneho-pitiavana eo amin'ny mpivady. Dia sanatria hoe ilay tany am-boalohany ihany araka ny vazivaziny artista sy ny mpanao atsika hoe ohatry ny afo-mololo ihany ny akamaroan'ny fitiavana. Amin'ny voalohany ihany mirehatra be, mavita miteny an'izao, mavita miteny an'izao. Fa rehefa mandeha ny fiainana sy ny rotorotom-piainana rehetra dia tsy mavita maneho fitiavana intsony, fa maninona ary. Ny vahaolana dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary miverina ao amin'Andriamanitra, mianatra ny toetran'Andriamanitra. Raha Andriamanitra nanala ny fitiavany antsika, efa verysika ry havako. Ary tsy manana fanantenana ny amin'izany atao hoe paradisa izany intsony. Fa napetra ny fitiavany, anjarantsika ny mandray ary miaina an'izany amin'izay sehatra misy antsika rehetra. Manahoana ny faneho-pitiavana eo amin'ny mpivady. Ny olana ao antsika olombelona dia izao, rehefa mahita ny fahalemeny anankiray dia ohatrany hoe tsy te haneho fitiavana izany. Nefa izay mifanohitra amin'izay ny amin'Andriamanitra. Rehefa mahita ny toetra ratsika Andriamanitra dia mbola te haneho fitiavana amintsika mandrakariva izay mbola tiako ianao. Tsy foko ianao ho very amin'io adalana io, tsy foko ianao ho very amin'io aratsianao io. Fa tsika olombelona moa izany dia alaolanao antsika foana angamo tsika Andriamanitra. Marina izany. Tsy Andriamanitra isika, fa manahaka ny toetran'Andriamanitra izay ray aman-drenitsika noho ny amin'i Jesosy Kristy. Izay ilay mitafy ny toetran'Andriamanitra. Be fitiavana io Andriamanitra io, ary mila ny zanany ho be fitiavana tahaka azy koa izy.
zay le hoe ny ataon'ny ray aman-dreny ny tafina raha ny tokony io zany tsika mijery an'Andriamanitra zay ray aman-drentsika dia tokony be fitiavana tahaka azy amin'ny fifandraisantsika amin'ny samysika. Fa maninona nefa tsy zany ny zavatra midanga satria marina eo ny Satana manao zay fomba rehetra satria amin'ny andro ankehitriny dia efa kely fitiavana zara raha misy ary ny olona satria tsy miaina, tsy manana n'Andriamanitra, tsy manana ny ten'Andriamanitra ary tsy manana ny toetran'Andriamanitra. Fitiavana. Raha mijery an'i Jesosy Kristy, mijery ny azo fijaliana, anisan'ny teny anankiray ihany koa izay mifampitohy amin'izany fitiavan'izany ny famindrampo. Na hoe Andriamanitra mamindra fo na be famindrampo. Mba impiry ianao mamindra fo amin'ny vadinao na amin'ny zanakao. Mijanona hatreo na hatreo ihany ary na mampiray tampokoa ary. Fa izay no natao hoe fianakaviana. Impiry ianao mba mamindra fo satria raha toetra amin'ny tenin'Andriamanitra, ilay mitafy amin'ny tenin'Andriamanitra sika dia tsy afaka miala fa hoe zaho sy ny vadiko dia teny iray ihany. Ataoko ahoana moa tsy hamindra fo amin'ity tenako ity? Raha misy marary izy, raha misy tsy mety ataony, raha misy zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ity tenako ity, tsy maintsy karakaraiko izy. Sy ny sisa, sy ny sisa. Fa maninona nefa amin'ilay olona heverina hoe ohatra ny tenanao ihany, satria efa tena anankiray araka ny ambarana soratra masina. Manahoana ny tsy hamindra fo aminy ianao. Eo indrindra no ilana ny fitarian'ny fanahy masina ry havako. Tsy vitantsika rehetra tokoa izany. Hoe mila mamindra fo ohatra n'Andriamanitra na amin'ny vady na amin'ny zanaka ihany. Mila miara-miaika satria samy olombelona. Mety samy tsy mahatazona ny ten'Andriamanitra, tsy mahatazona n'ilay fitafiana tokony ho anaovana sy hananana na oloana fifandraisana. Anisan'ny teny anankiray izay tsy azo adonona koa rehefa mijery an'i Jesosy Kristy sy mijery ny azo fijaliana dia ny fandeferana sy ny fanetrehantena. Miaraka ireo teny anankiray satria ao anatin'ny fandeferana ny fanetrehantena ihany koa. Raha tia hanana fianakaviana miorina sy matanjaka ary indrindra afaka hisedra an'izay heverina fa olam-piainana na fakam-panahy mety mitranga ao anatin'izao fiainana izao dia mila manana an'izany toetran'Andriamanitra mandefitra manetry teny izany na ny mpivady na ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Izay ity dia mandefitra hitantsika amin'Andriamanitra izany. Fa misy antony ary misy tanjona matoa mandefitra Andriamanitra. Tsy tentsika hoe mety hisy fetrany. Misy fotoanany ny fandeferan'Andriamanitra. Mandra-piveriny tompo eny amin'ny lanitra dia mbola mandefitra foana izy. Ny antony dia mba hiverenantsika amin'ilay fitiavan'Andriamanitra ihany. Dia mesaka ny toy izany koa isika ry havana amin'ny fifandraisantsika amin'ny samy mpivady na amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Hita taratra foana rehefa tianao dia tokony handefitra. Dia hiteny ianao hoe izay rehetra ataon'ny vadiko hoe dia tsy maintsy handefitra. Satria izay maha olombelona antsika. Ao anatin'izay dia mila mitodika amin'Andriamanitra mandrakariva isika ao anatin'izany. Ny ray aman-dreny sy zanaka firifiry. Ny ray aman-dreny tsy mandefitra amin'ny zanany. Fa firifiry ihany koa ny zanaka. Tsy manoro ray aman-dreny ary tsy mandefitra amin'ny ray aman-dreny satria matetika ny fahalemen'ny zanaka dia ny tsara ny ray aman-dreny mandrakariva. Fa tsy mijery ny amin'izay mahasolo tenan'Andriamanitra ny ray aman-dreny, ilay fanomezana ny men'Andriamanitra raha tsy teo ny ray aman-dreny, tsy teo izy amin'ny mahazanaka azy. Dia misy fotoana koa isika ohatr'izany tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy sarotsika intsony maha ray aman-dreny an'Andriamanitra mitondra ny fiainantsika ry havako malala. Eto am-pamarana raha fitiany izay rehetra nambara rehetra izay dia mila mitafy an'i Jesosy Kristy ny ankohonany sy ny fianakaviana. Ny olona tsirairay mandrafitra n'izany fianakaviana izany mila mitafy an'i Jesosy Kristy raha tiana hiorina sy haharitra ny fiainam-pianakaviana. Dia manomboka mpivady mila mitafy ny tenin'Andriamanitra, mila mitafy ilay toetran'Andriamanitra. Izany zany isan'ny zava-dehibe. Ka na mpivady zany miverina amin'ny fanekena izay natao, miverina amin'ny tenin'Andriamanitra izay nifidiny ho teny faneva tamin'ny nanorenana ny fanambadiana. Hoe ina tokoa moa ry sery ilay tenin'Andriamanitra nifidintsika iny moa? Ohatra ny ahoana tokoa ary ohatra ny ahoana ny ainatsika azy, ohatra ny ahoana ny sakana, ohatra ny ahoana ny zavatra tsara ny tanterahantsika tao anatin'izany.
ohatr'izay koa ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mila mitafy ny tenin'Andriamanitra, mila mitafy ny toetran'Andriamanitra amin'ny maha ray aman-dreny fa ihany koa amin'ny maha zanaka anao. Dia efa tanteraka ireo na eo ary ny fitsapahana, ny fizahan-toetra, ny fakapanahy tsy maintsy misy na ampivady na amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia voatohatra mandrakariva. Izay endrika faharatsiana, izay endrika mety fampahoriana, mety mitranga ka setrainy izany atao hoe fiainam-pianakaviana izany. Dia ny fanan'Andriamanitra ny ry havako hitoetra amintsika ary ampianatra sy ampatsiaro antsika fa mila mitafy an'i Jesosy Kristy isika, dia mitafy ny tenin'Andriamanitra ary mitafy ihany koa ny toetran'Andriamanitra. Dia ho azy rehetra ireny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany. Amen. Iombona amin'izao vavaka fangatahana izao tsika ry havako, hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra dia misaotra anao indrindra izay ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Laza taminay fa tokony hitafy anao izay Jesosy Kristy. Ary izany mitafy anao izany dia mitafy ny teninao. Ny teninao ny lamba hitafianay isan'andro. Dia mila miaina sy mitondra ny teninao mandrakariva izay hitaridalana anay ireo amin'ny fifandraisana ao anatin'izany fiainam-pianakaviana izany. Dia mila manana an'izany teninao sy miaina ny teninao izany Tompo, ny mpivady, ny ray aman-dreny na ny zanaka ihany koa. Dia tahaka izany ihany koa Tompo, ny mitafy anao dia mila mitafy ny toetranao ihany koa. Dia mila manahaka anao satria ianao no ray aman-dreninay. Dia manahaka ary fitaratra ho anay ianao amin'izany maha ray aman-dreny izany. Tompo, ampafantaro mandrakariva na ny teninao na ny toetranao zahay. Ary ampianaro mba hanahaka ny toetra tsara anao. Tsisy na dia anankiray amin'ny toetranao ary ka lazaina fa ratsy. Fa tsara ianao Andriamanitra sady mpanao ny tsara ihany koa. Dia misaotra Tompo amin'izay afatra nampitainao tamin'ity androany ity. Hoeton'izay Andriamanitra dia maneho fahavononana mandrakariva raha nandray izany teninao izany. Ny amin'ny ampiarana sy hiainana izany teninao izany, ny afatra ao indrindra amin'ny ankonany sy ny tokantrano misy anay tsirairay avy. Na eo ampivady, na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa. Koa dia mametraka ampelantanao izay Andriamanitra ny fiainanay tsirairay avy, fiainana isa-tokantrano, fiainana isam-baravarana. Mba tena hitafy ianao Jesosy Kristy, ka hitoera ny teninao ary hanahaka ny toetranao ihany koa. Ao amin'ny teninao ihany no halalana ianao Andriamanitra hoe izy ianao, ohatry ny ahoana ianao rehefa mifandray aminay. Dia mangataka hatrany ny fitarianao izay fanahy masoa ho amin'ny isa-tokantrano. Mba hanjaka tokoa ny fitiavanao, hanjaka tokoa ny famindramponao, ka hiaina amin'ny fandeferana sy ny fanetretena ny tokantrano tsirairay avy. Hiverina amin'ilay fitiavana voalohany, atsiaro ny fifanekena izay natao ho an'izay nanao izany fanekena izany. Mamerika ampelantanao izay Tompony andavanandro mpiainana tsirairay avy. Fantatrao ny hazakazaka, fantatrao ny rotorotom-piainana, ny ati-piainana izay hatrehana ny fivelomana ho an'ny isa-tokantrano, ny isam-pianakaviana. Mangataka aminao izay Tompony hanomezanao ny anjara sahaza ho an'ny tsirairay avy. Fa tehirizo ao aminao izahay Tompo, hanana faharetana, hanana fahatokiana
amin'izay hitondranao anay. Dia tahaka ny tanymanga tokoa izay tompo eo anatrehanao, izay mila manaiky mifamolavolaanao isan'andro. Mametraka ampelatananao izay tompo ny fiainan'ny fiangonana, izay mampianatra ny mampita amin'ny vahoakanao, izany teninao izany, ny toetranao izany tompo. Etario mba havitan'izay anjara didin'ny fiangonana, indrindra ny amin'ny fahamarinanao Andriamanitra, ny fahatsaranao Andriamanitra amin'ny fiainanay andavanandro. Fa tsy adinay koa tompo mitondram-bavaka ta firenenay ity, fantatrao ny zavatra misy iainanay ankehitriny. Afaka ho an'ny mpitondra izay tompo, atahotra anao andeha amin'ny fahamarinanao, mivavaka ho an'ny vahoaka entinay ihany koa zahay, mba ho marina tahaka anao Andriamanitra, na amin'ny fijery, amin'ny fiteny, na amin'izay atao ihany koa. Tompo ajereo amin'ny fiarahamonina misy anay, anjakan'ny faharatsiana, anjakan'ny tsy fandriampahalemana, anjakan'ny fifandrafiana sy ny fankalana azy. Tompo Andriamanitra, mba anjaka feno sy toetra ny teninao, ka hijerenao ny olona rehetra, indrindra ity malagasy ity. Dia misaotra indrindra amin'izay hitaninao sy hanambinanao ny tsirairay avy. Vavaka manokan'izay ho an'izay ao anatin'ny tsy fahasalamana rehetra, tononay ambavaka eto Andriamanitra. Ianao mahita sy mahalala azy ireny, na any an-trano izy, na amin'ny toeram-pitsaboana, na mety any an-dalana azy, mangataka ny famondramponao sy ny fanasitrananao. Tompo be dia be ny tianay apetraka sy angatahana eo anatrehanao. Aoka mba ho araka izay sitrakao sy fantatrao fa mahasoanay no tanteraka amin'ny fiainanay. Ary izany vavaka izany dia faranay sy imbonanay vavaka tsara nampianarinao manao hoe rainay Amen. Amarana izao fanompoam-pavahana izao sika riavako. Ny hira fanamby ny fahatsivy amin'ny telopolo, ny andininy faharoa no iraintsika eo am-pitsanganana, ary dia ho raisitsika ny tsodrano aorianan'izany. Andeha hiara hitsangana ny fiangonana. Oh
namana ry avako aotonona ry atolotra amintsika amin'ny anarana izao jodrano izao. Fiadanana aneo anareo rahalahy ary fitiavana mba min'ny fonona avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Fahasoavana aneo aminao rehetra izay tia Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Miara-mipetraka ary ianareo mivavaka mangina. Dia ho anao Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.